toy io efa ela tsy nisy format ohatr'izao mety anaty chambre sy ny tariny dia mba asina kely indray dia vao manomboka dia mba teneniko anisan'ny sahady hoe arao sur Instagram, YouTube, TikTok fa any a feno vidéoko be dia be tsy mivoaka ato nareo moa tsy variana fampakalagy loatra sy ny fampilavany ato amin'ny FB dia tsy hitanareo intsony ny amamin'ny fiainana raha tia hakalagy nareo dia ndana facture jiramahanareo jerena na compte bancaire nareo dia anareo mieritreritra hoe inona tsy mety bon alefa etron tsika rehetra dia samy manana le bandeka aman-taralahy iny ninona natao lahy ninona fotoana tenena lana azy dia tara foana izy andeha hianatra izy tara andeha hanao pro amin'lahy izy tara mahita sip izy androany ponctuel fa isanandro tara aminao bien retournons à nos moutons vanazany rapetrao comme ça daholo ihany koa ny diskety fantatro lesany dia ataontsika ny anaty vidéo hafa indray rehefa natonay indinga dia nanaraka professionnel anankiray mihitsy izahay eo anatin'ny domaine fahatarana namana tsy ny game mba rehefa azo kely amin'izay le documentaire antsika iny ary zavady ray volana teo eo azy no nanaraka ny toky izay olo anankiray azotsiny hoe professionnel mihitsiny ao anatin'ny fahatarana. Bonjour nareo rehetra tokony anarako filolefitra avy aty amin'ny OTLM na olona taralahy eto Madagasikara saika nataonay hoe hôtel ilay izy dia tsy mety fa hiverin'ny olona fa mampanofa chambre koa izay dia tsy mety Fantaniana voalohany inona moa zany ny antony tena mahatonga anareo ho taralava d'un point de vue logique tsy izay ny taralava fa samy manana point de vue ny olona zara mifanao fotoana aminao hoe amin'ny ray fotoana tsy amin'ny ray no tonga eo fa amin'ny ray miala any amin'ny toerana aleako any azonao le izy ko raha tsy adalako amin'ny ray avy dia ho tonga eo raha amin'ny ray fotoana omena hoana ary izay mahafiloha lefitra na manana an'izay principe farak'izay mafy dia mafy izay ny tenako. Ahoana ny fomba ahafantarany olona anankiray hoe taralava? Tsotra kely ny olona ahafantarana hoe taralava. Voalohany aloha rehefa le mifampiantso iny allo faiza ny tila efa eto ka ohatray za koa nefa eto atsangana ny an-tanany lafa efa hitako eo lahy iny zao fa raha tsy hitako lasa mividy crédit kely fotsiny iny efa tsy feo anatrano zany en'olona zany feo an'le ety amiko ety zany tsy ato atrano zany mihitsy tsy any atrano zany mihitsy zay milamina be le karite andehanako dia izay mahatonga na ohatry ny hoe feo anatrano izy fa tsy ato atrano zany mihitsy andraso eo vetivety fotsiny na koa hoe tena embouteillage be bainina ty zao tena grave be mihitsy no fen'olona mihitsy aty misakisana raha olona misakisana maika be mihitsy ny talazany roako daholo mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao misara olona maika maika na koa hoe fa io ary zala tena tsy mino analisany hoe ahoana fomba nahatarana teny amin'ny mamasiny fa io koziko alisany io amin'ny jerylanitra ohatr'izao ela to dia misy vaisseau spatial tamy avany azo lisany to dia nidina ho aly ery nidina le dia nisokatra ohatr'izao izy tamy avany to dia nisy maramila be dia be na fa reo ry bainina to dia soldat mivoaka amin'le grotsogrotso na voaka ny jalina basiny fa to dia ohatr'izy fa tsika ao to dia tsy nahintsoko tsika dia taraiky tao anaty embouteillage tena koziko amin'isany zany tamy avany to dia nisy soko be dia be ohatrany reny jetli reny zalana hitsidina miaraka amina epée mirehadrehatra tonga dia ohatrany maneno le epée zoom dia avy eo zala ohatrany mampiady epée fa tapitapoka avany bainina to dia nisy raha jako mivoaka dia ho sisy le tamy avany koa le ry dia to dia amin'ny farali izay moa zany tena hoe nahataraiky kely anaty eo satria mbola nijerijery ale faran'ilay combat koa mibany mirainareo ao abotiny teny fa to dia tamy avany zoky anankiroa dia indray manao maintimainty be dia indray ohatran'le jetli kely mianakavy reny tamy avany zoky dia mamoaka an'le epée dia mamoaka an'le epée dia ohatrany mampiady epée izy mitsamina dia avy nampiady epée zalahy dia tonga dia ohatrany hoe manao ohatr'izao zany le zoky anankiray mainty mandeha izay no natarana fa tsy tahoasa be zany andao amin'izay ohatrany efa tara koa tsika mipetraka eto za da ilisany ihany hoe za maître be any anaty fotoana any tosa andao andeha inona moa zany any record tena hoe nataonao tena hoe mafy indrindra izay nataon'izay tena natao fikambanan'izay maha professionnel ny tena sy amin'ny mahafiloha-lefitra ny tena ny recordko tamin'ny resaka fahatarana fa fanao fotoana tamina bandekama amin'ny roa fotoananay dia za tamin'ny 4 vao tonga 2 volana taty aoriana miendrika mahafiloha-lefitra anahy zany
fanontaniana anankiray manitikitika saiko, inona no mahatonga le montre anankiroa zafady? Tsotra dia tsotra kely ny tenenako anao an'izay valipaty tany izay. Tanao mahatonga le montre roa, za olona farak'izay taralava eto le tralala. Du coup zany a, rehefa mirapy karaoty sy ny tariny ampiasaina daholo ny tanana ray amatola, brosy pataloha et tout ça, dia tsy maintsy mahita famantaranandro foana amin'ny tanako ilany. Ny afatra farana ho an'ny mpijery ary. Tsotra. Izahay raha fantatrareo hoe taralava dia aza omena fotoana alohan'ilay fotoana ifanomezana. Allô, fa aiza ihany lisany e? Efa amin'ny firy ilay fotoana antsika tsy amin'ny 12? Efa fefakaviny aho izay ny atao lisany teo. Aiza lisany hatramin'izao? Ty reveko mihitsy na ilay olona taralava, za kobo lisany ihany eo, za ponctuel. Jereo tsara izao fotoana nifanomezantsika teo. Zala, tena maritra ve zany e? Aiza efa adondroany e, za zay ny andro teto efa hatramin'ny 12 e? Aiza ihany lisany? 6 hours later. Fa manino lisan'izao vao hita e? Fa nga tsy amin'ny 12 ilay fotoana, manino zana saina tonga amin'ny 12 nefa za mba ponctuel ihany. Fa ahoana no fanao an'izany mihitsy, rangahy tsy rary ny rangahy zany e, fa ahoana? Andangana lahy e, amin'ny 12 ny tenenina lahy dia fantatena amin'ny efatra amin'ny efatra. Tsotra. Alak fumbanao, Jabela, inuna tapuanao, Jabela, ratuna tapuanao, irisere tapawe, Tia mpamarana anazy, sao dia misy kokoa tianao atao fa zay manko ny lamaody dia tia amin'ny télé zao. Zay fa koko be daholo anareo rehetra mpikambana ato amin'ny fikambanana OTLM, dia raha misy namanareo any mbola tsy tafiditra ny fikambanana dia asaivo miditra farak'izay aingana izy. Le fotoanantsika manaraka iny mantsiny mbola mafy be. Mankasitraka amin'ireo namana rehetra atao amin'ny Tsenegem izay tsisy fantenana ihany, réalisation clip eto le tralalala. Nanao ny documentaire iny reto mpanjakama be lehibe misoratra eto ihany koa, bisobiso daholo lisany. Ny azoko lazaina fotsiny raha misy namanareo any taralava foana dia tsotra kely ny atao. Rehefa manao pro nareo amin'ny manaraka dia tenena hoe izay tonga voaloha etoana ny sakafony. Merci pour l'idée, c'est gratuit, tu peux prendre. Fa teneniko anareo ihany nefa na zany tsy zany hoe arao sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok satria any feno contenu be dia be tsy hitanareo averiko foana izay. Ary barakety ihany koa raha manana produit nareo, ohatra hoe zavatra atao publicité apetrapetraka amin'ilany atao zany anaty vidéo-ana ihany, lalovinay dia za misarasara miditra be. Raha misy clip tianareo tournena ihany koa amin'ny vidiny milay, nefa le clip mamay dia adefaso MP ihany koa za. Zay fa mazanama.